Isaorana lehibe ilay naharina nome antsika andro vaovao, andro izay miavaka amin'ny andro rehetra satria 7 marsa 2024 feno 5 taona amin'ity anio ity. Ny tolom-panafahana izay nataon'ireo tia tanindrazana, nataon'ireo malagasy mba entina indrindra anehoana amin'ny mpanjanantany frantsay fa izany Madagasikara zany dia manana ny asiny, manana maizy azy ary misy tompony izany Madagasikara izany. Ka izany indrindra no isiny ny fandarana miara-manonja izay miavaka toy ny mahazatra satria dia rehefa jerena tokoa ny tantara dia andro fisaonana mihitsy raha tena vakina ny resaka ny 7 marsa satria dia betsaka ny raha latsaka teto amin'ity fireneny ity. Betsaka ny raha latsaka ary tsy hoe tamin'ny 7 marsa ihany 1770 fa ny talohan'izay, ny taorian'izay dia maro dia maro ny raha latsaka teto amin'ity Madagasikara ity. Ka zay ny ataontsika hoe tena andro fisaonana mihitsy ilay izy. Ka anokanantsika fotoana manokana amin'izao miara-manonjy zao indrindra ho antsika taranaka aty aoriana satria ny tantara dia mitohy, ny fiainam-pirenena dia mitohy, ny taranaka dia mifandimby ary mbola ho avy ireo taranaka ireo. Ka izany rehetra izany dia tsy ataontsika hoe andalo fotsiny fa apetratsika mazava tsara ny mahazava-dehibe an'izany hoe maizy azy malagasy zany, ny tantaram-pirenena tompoko dia tsy azo ovaina. Na inona atao hoe fivoaram-piainana ao anatina firenena anankiray, ny tantara dia mipetraka fa ireny tantara ireny dia natao indrindra ihany koa mba entina anovozana hery, entina hibanjinana ny hoavy, ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny hoavy mirapiratra ho an'ity taranaka malagasy ity. Fandraisana lesona ny tantara, ny tsara dia mila tohizana, ny ratsy kosa dia mila alevina any amin'izay andevenana azy ihany satria ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao dia mila ny tena hoe firaisan'ny malagasy, mila ny tena hoe firaisan-kinan'ny malagasy mba tsy ho vakivakiana amin'ny endriny maro samihafa. Zay ny hoe lahatoko-lasy tombo-bavy fa miaraka amin'ny tena koeto amin'ity fandarana miara-manonja manokana ity amin'izao 7 marsa izao dia Andriamatoa Riananala. Izy dia taranaka Panama ary koa taranaka MDRM taranaka, ary izany hoe Panama sy MDRM zany dia tsy afaka misaraka mihitsy fa mifamatotra zany raha ny tantaram-pirenena. Ary dia eo moa izy anazava azy fa dia faly miaraba an'Andriamatoa Riananala aloha zany ny eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao nanekenao ny olona zao mitsotsotra hoe tsy miasa sy ny sisa fa ianao nanana fandavatena hiakatra ty noho ny amin'ny fitiavan-tanindrazana, noho ny amintsika menakavy samy malagasy miarabanao ary. Ny voalohany teny dia misaotra indrindra ny Rina Rabe Mananjara nanaiky andray ny tena ihany koa eto. Fantatra ny fasiaranana sy ny programmanareo ato, fantatra fa feno de feno kanefa dia nanaiky somatsara mba amelarana ny izay tokony ho tenenina. Miaraba ihany koa ny mpiaino miara-manonja rehetra, tsy eto an-tanindrazana ihany fa nanareo any ivelany ihany, maneran-tany mihitsy moa izy ity dia arabaina daholo. Indrindra ataoko manokana, arabaiko manokana taranaka reto mpiara-mitolona tamin'ny raiko reto, taranaka Dobokla Razafindra Lampitoma, taranaka Dobokla Ndremiseza Lucien, taranaka Dobokla Ranafsoncom. Mino fa mijery izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola ho teneniko aorianao zany hoe maninona ireo no teneniko fa dia miarabinareo rehetra tompoko mankasitraka indrindra. Eny ary resaka tolom-panafahana 770 araka ny nambara teo dia ny hoe tsy tonga ho azy izy io fa nisy izay antony lehibe ary efa nisy tany aloha tany zany hatrany amin'ny fiafarany vanim-potoana ny fahampanjaka ary nisy famatorany ihany koa tamin'ny zavatra nitranga
teo amin'ny toe-karena maneran-tany indrindra ny tany Eropa izany. Ka mialohany tena idirantsika amin'ny votoatana satria fandarana manokana ity miara-manonja ity miara-manonjytsika ato anatiny izao resaka hoe fanamariana ny 27 marsa izao miara-manonja ivoizana ny fitiavan-tanindrazana dia asitsika hira anankiray ary eny any tsefatsefany eny dia misy ny hira zay milaza fitiavan-tanindrazana ihany koa mba amelombelomana izay fitiavan-tanindrazana izay fitiavan-tanindrazana tompoko dia tsy afa-misaraka amin'ny fanabiazana ary velomina izy io raha somary matimaty ary iainana ihany koa. Masana yanao firene maneke kotanindrazana Fatia fuku very maina wahiri unalatsakaina ranitake Yandesena fanzanana mitur panafana Fanafunya taminya vanupurufuni fitiavana Tia meditia fuye Malagasane nonaraku Aranam gasikaraku Uritan sinindamko Gasikara denamamko Kaninda sana malalaku Ratiang ituku Penitaya nawilantra itiminanda manitra Oritan tinindamko Kasikara tena mamko Tanindazana malalaku Nandiang ituku Katakasikara su Penitaya nawilantra itiminanda manitra Tenu sambatizai siada no finaritra Timura favokapuka vorura raniade Rikasikaro Uru-uru nunitangano sendrai Muramanga malagasnya patra-patra Sumbinai na lavumbala Rumbatu kisi malala javanyala Sana tirawati nunafai petra kucaruana Nandinia nirezanaka isena mitaranaka Oritan saru meditia takantia meditia fuye Malagasane nonaraku Arananga sijaraku Kasikara tena mamko Kaninda sana malalaku Randian tuku Pada kasikara su Engitaya naulanca Itiminanda manitra Uritan tinindamko Kasikara tena mamko Tanindra sana malalaku Nandian kutuku Kata kasikara su Pengitaya nonilantra Itiminanda manitra
adano finaritra eno sambatrizay sy adano finaritra. eny ary araka ny nambarantsika teo moa zany dia miara-manonja manokana ity fandarana ity raha ntsika manonja amin'izany hoe tontolo ny fitiava-tanindrazana izany. Aloaloha tsika somary iverina kely mihitsy any alohaniny amin'ny hoe maninona moa no lasa i Frantsa no nanjanaka ny Madagasikara satria mantsy ny saza amin'ny teny hoe raha mba ny anglisy zao no nanjanaka teto mety tsy ohatr' zao tsika, raha ny hollandais zao mety hafahafa, na ny raha ohatra hoe raha ny portugais zao de mety hoe anahoana, taka ny Angola zany zao dia ny azy hafa mihitsy tsy ny frantsay no nanjanaka tany fa tena hafa ny portugais nanjanaka, ny ary amin'ny RDC ary zao dia ny belge no nanjanaka tao zay natonga le hoe Congo belge. Ka ho antsika eto Madagasikara zany moa naninona ny frantsay. Nisy aloha zany lay antsoina hoe conférence de Berlin, tsy de misy presaka mihitsy io rehefa hoe mampatsiany tolom-panafana tahaka an'izao sy ny hoe resaka hoe fanjanahantany, fa nisy mipoirana zany ty raharaha ty, nisy ny antsoina hoe conférence de Berlin. Iza no nivory tao Berlin tamin'ny 5 novambra 1929 ka hatramin'ny 9 febroary 1929 novambra, desambla, janvier, février, efa bolana be zao no naretan'ilay fivoriana tao a Berlin. Ny tatana tany Berlin moa zany tamin'izany de ry Bismarck. De iza no nivory tao de ireo firenena Europeana izay hita tamin'izany hoe nanana ny tanjaka eo amin'ny toe-karena, ary izy ireo dia ny fampiaya tao ny frantsay, tao ny portugais, tao ny anglisy, tao ny hollandais, tao ny alemanina ihany koa sy ny belge zany ireo firenena Europeana zany dia nivory tao de mifampiaya ihany zareo mody hoe miresaka eo rehefa miona, fa atao ambadika ato de hoe sao de zao sao de ianona ny lasa matanjaka, sao de ianona ny lasa matanjaka, satria ny toe-karena tamin'izany tamin'ny fiafarany ataonjato fa 7 de tena niazakazaka be mihitsy ny resaka hoe fiaran-dalambe, ny resaka amin'ny sambo, marine marchande sy ny sisa de mipotra teo amin'izay le hoe io ary Afrika, continent Afrika io izy io misy arena be dehibe ao, tsy toko tsy foroana mihitsy, fa ny somary nanahirana andrareo de hoe ao amin'ilay continent antsoina hoe Afrika dia misy fitondrana isan-karazany, misy fitondrana mpanjaka, misy amin'ny endriny be dehibe zany le taty Afrika, de hoe nahoana nefa tsika tsy maintsy miroso amin'izay ireo hoe fakana ny arena izay any Afrika mba hahafahana manosika ny indostria sy ny toe-karena atia Eropa izany. Ny tany Etats-Unis ihany koa efa niazakazaka be ny fandrosoana, rehefa jerentsika zany le izy dia any amin'ny resaka toe-karena no netombohan'io, any amin'ny resaka ekônomia zay no netombohan'ilay rara. De rehefa tapa-kevitra zany reo firenena Europeana reo zay mivory nandritra ny conférence de Berlin tamin'ny 5 novambra 1929 ka hatramin'ny 9 febroary 1929 de tapa-kevitra hoe andao ho zarainy ty Afrika ty de ohatran'ireny mandidika atao reny, saminaka nyzay tiany nalaina tao. Fa zao ny frantsay manokana dia nahita hoe i Madagasikara dia mety amin'ireo satria tamin'ny vanim-potoanany mpanjaka zay fandimby teto amintsika dia efa nisy atao hoe dia tongotra sy dia tanan'ny frantsay teto Madagasikara, zany hoe talohan'ny zarana ny Afrika zany fa nisy teto ry Zalaporte ary ry Lambert be dehibe zany reo frantsay zay efa hoe nametraka ny anarany teto Madagasikara zany. Fa ny anglisy ihany koa de efa nafantatra ny malagasy tany amin'ny androny radama tany natokava nireo missionnaire LMS sy ireo pahay atao hoe nitondra ny civilisation teto Madagasikara de hoe anglisy sa frantsay sa ny anglisy
no azo ny Madagasikara zany rehefa zaraindry zareo i Afrika nefa rany ny voaka tao amin'ny conférence de Berlin io de hoe Madagasikara dia omena ny Frantsa. Zay zany ny fandehan'le raharaha ka misy mantsika teoriana manontany hoe naninona raha tsy mba nanampy ny firene-kafa tamin'ny hoe nanohatra ny malagasy de naninona tsy mba nanampy ny malagasy hoe anala ny frantsay. Efa resaka vita meloa io tonga amin'le fiteny am'izao hoe mody fanina daholo ny tany velany rehetrarehetra satria efa mivoaka tao amin'ny conférence de Berlin hoe i Frantsa no ahazo any Madagasikara. Tamin'ny voalohany aloha zany le teny hoe zanatany raha tamin'ity conférence de Berlin ity de tsy tena mbola hoe tena nampiasaina be zany ilay teny hoe zanatany fa de hoe atao fotsiny ho an'ny Afrika dia samy maka ny anjarany dia samy manao zay mampety azy. Zay zany lay raharaha ka i Madagasikara tsy tonga de hoe zanatany frantsay fa rehefa tonga taty zany zareo dia mbola nataony protectorat aloha ilay Madagasikara. Tsara mihitsy mba mahafantatra an'izany satria araka ny tenena moa hoe itsika izay manaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mila mahafantajavatra be de be tompoko ny zavatra tsy ampahafantarina atsika. Misy ny hainao manjery mpanjakana zay egalina hoe hainao manjerim-bahoaka fa misy apahana fiainana malagasy sy tantaram-pirenena tsy fantatra amin'ny alalan'ireny fa dia aty amin'ny miara-manonja ianao no mahafantatra azy. Dia nandritra ny na protectorat frantsay Madagasikara zany de niezaka nandamina ny sainy malagasy ny mpanjaka Ranavalona fahatelo na de tao anatin'izay ihany koa zany dia niseho lany foana ny fanoherana sy ny fikomiana satria ny tafika frantsay efa tonga teto. Ohatra tamin'izany zao ny tena nahitana an'izany de hoe taty amin'ny faritry Merina tany amin'ny faritry Besanijano Moramanga ao anatin'izany Besanijano zany tany amin'ny faritra Tsianaka iny Ambatondrazaka iny ao anatin'izay ireo faritra telo zany tena nahitana zay hoe efa fanoheran'izay mbola tsisy galenie tamin'izany de efa nanohatra ny malagasy hoe tena tsy mety kosa zany hoe ahoana no tafika frantsay no hoe ife atsika eto hoe sy baikobaiko eto malagasy dia manana ny tanindrazany de Madagasikara izany. Dia nandehany moa zany le raharaha dia hitan'ny tany Frantsa hoe tena tsy tafavoaka le politika tiana ho apetraka Frantsa dia Madagasikara raha mbola hoe protectorat zany no atao. De nanapa-kevitra ny parlementa frantsay tompoko tany amin'ny taona 1979 parlementa frantsay nanapa-kevitra ny aminy hoe tsy atao protectorat zany zao fa ataovy zanatany mihitsy kolonia. Dia ny filoha frantsay efa republique Frantsa tamin'izany republique française ny filoha frantsay tamin'izany fotoan'izany inga Félix Faure no namaky sy namoaka horentanindrendanitra ny aminy hoe Madagasikara dia zanatany frantsay. Zay zany le izy de tao anatin'izay nefa de nitohy foana ninona nitohy taona foana ny fanoherana. Dia nisy an'izany hoe général Voiron zany lehibe nitafika frantsay zany teto Madagasikara rehefa lasa zanatany zany ny Madagasikara zanatany frantsay de mbola nisy an'izany hoe Laroche zay solotena ny fanjakana frantsay. Dia avy eo zany ty Laroche ty ohatrany tsy de mamely loatra raha fahitany tany frantsay dia naninona aloha soloana olona enjakenjana kokoa tsy hoe enjakenjana fa tena enjana de nosoloana ny général Kaleny. I général Kaleny tompoko de tany Vietnam no natsony mpitondra tany amin'ny Frantsa hoe lasa ianao mampandritany sy mandamina ny any Madagasikara fa mandreraka ty korotana lava ao Madagasikara ity. Tany Vietnam i Kaleny no natsona nakatia Madagasikara ary voarakitra ao anatin'ny tantaran'ny kolonia frantsay zany resaka zany. Ary ny anaran'ity Kaleny ity zany dia tena voarakitra tokoa ary manana ny mampiavaka azy mantsy le Kaleny. Ary rehefa tonga eto izy teto dia nataony voalohany de ny hoe ameo any plein pouvoir ozy dia izy zany tsy hoe lehibe antafika fotsiny hafa mantsy le teo aloha zany le hoe lehibe antafika de ny hoe résident frantsay misy mahasamy hafa azy zay
fa igaleny zany rehefa tonga teto hoe za sady résident atao gouverneur mihitsy no atao tena mibaiko ny tafika de teo ampelatana ny galeny daholo zany ny fahefana tao anatin'izay zany mpanjakarana valina fahatelo de mbola mipasoka mbola nandamindamina hoe alohatsika milamina fa izy nefa ny anatiny ihany efa mamolovoly satria raha navalina fahatelo tompoka tsy tia raha mandrika mihitsy izy fa tena nametraka foana kanefa izy pretin'le frantsay tamin'ny alalan'ny général Galeny dia profon'izany nisy ny fionana ny teo amin'ny général Galeny zany sy ireo olona akaika ny mpanjaka raha navalina fahatelo dia anisan'izany zany i Raintsimbazafy de anisany koa i Rainandriamampandry lehibe ny raharaha momba ny atitany tamin'izany de tao anatiny tao ihany koa Rasanjy izay secrétaire général ny mpanjaka de tao arina kely zany dia nisy ihany koa ny olona hafa izay ny fampiresaka aloha teo zany le hoe négociation fa tsy mandeha lalana zany ozy Galeny de inona ny nataony nandeha amin'izay ny fisamborana izay nataony Galeny zany nandeha amin'izay ny fisamborana dia anisan'ny samborona ohatra zany ary natao sestany ry misy an'izany hoe Razanakombana 9 voninahitra ry Razafy Manatsoa nadandren'ny mpanjaka Ravelonan'Osy sy Raintiaina dia nampangaina hoe mifandray tendro amin'ny Picom zany hoe olona akaiky mpanjaka raha navalina fahatelo zany tonga de niriatany Galeny aloha fa le izy zany tsy mbola vitan'izay fa ozy Galeny hoe raha mbola eto mihitsy ty mpanjaka ty sy reto olona miaraka aminy reto de tsy ahomby mihitsy lay politika amin'ny Frantsay i Galeny tompoko de mpanatanteraka baiko avy any Frantsa zay le izy dia nampiasainy Galeny zany lay fomba fiasa izay efa nataony zany hoe omeo amin'ny plein pouvoir de tena nataony tokoa de inona ny nataony nefa rany nifoana mihitsy ilay resaka fiandrianany mpanjaka de nalefa ny mpanjaka nalefa sestany tany ivelany tany Algérie de aveo nalefa ny tany Frantsa tany de raha nilay ary voninko lasa tany ko de ze tsy lasa de mivonona anisan'izany ary Rainandriamampandry zany zay zany anisan'ny hoe famidinana le londo le zavatra netombohan'lay raharaha fa tsy avetrany de hoe tonga taty amin'ny 720 sy 900 tsy zay le izy fa avao hoe nametraka ny fahefany mody tamin'ny alalany hoe protectorat de aveo mivadika sanatany nametraka ny fahefany teto Frantsay tompoko dia efa nanohatra ny malagasy fa tsy hoe nde hitazapotsiny tsy zay mihitsy ary efa betsaka ny ranandrika tamin'izany vao hoe atao protectorat nivadika sanatany i Madagasikara ary matory ananala zay aloha zany le fetombohany misy zavatra tianao mariana aveo anatin'izay aloha mba apazava tsara ny mpieno sy ny mpijery antsika ao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madama. Misaotra indrindra Rina tsara de tsara tsy maintsy nresana zay ry mpijery sy mpieno satria misy fetombohany daholo zany ny zavatra rehetra so anao gaga hoe karansety nresana de inona daholo zany resaka lavabe zany tsy maintsy natao zany satria mifandray zay mihitsy misy randra-mitarika eo zany netombohan'io resaka io naninona no hoe resana conférence de Berlin nazakazaka vandrosoana de nazakazaka fihinanana reo akorambokatra rehetra any ambany tany rehetrarehetra de ritra ndendry zareo de tsy maintsy mitady izy hoe aiza no ahita loharano vaovao zareo koa mifaninana raha teo izy faninana daholy de tsy maintsy samy mijery efa samy nirenireny andreo talohan zany tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo samy efa nijerijery nitety an'izao tontolo zao samy mijery Français efa ilany nitety efa tany Fort Dauphin izy tany Fronante de aveo voadaka tany de tany avaratra tany antsanana efa tany nombany daholo reo zay no natonga an'le hoe Charles Talambert andresahana teo tena fandrokodrokina ny prince mpandova-panjakana prince Rakoto io Radama faharoa tambola Tsananjaka zany io indrokodrokin'ny Frantsay mba hanome sehatra malalaka tsara ny Frantsay rehefa miditra satria efa fantany hoe fahatraiza no tena tsara de ny avaratra rehetrarehetra sy ny antsanana iny zany tianjareo alaina so ihany fa ny anglisy koa nefa efa nametraka ny ditanany teto tamin'ny alala missionnaire zay mihitsy de eo le problème tamin'ny madama voalohany de eo mihitsy le olana hoe misy mbola misy tombontsoa zany teto fa ny Frantsay navetseny ratsany
de mitady akatombony nefa ny anglisy koa tsy mipetraka fotsiny tambola tsy risy zany le conférence de Berlin de nety zay hanomboka zay mipoitra ny tamin'ny conférence de Berlin teo am'izay nitranga ny olana de ny anglisy fe tsy de apiditra olana izy de naleo nikisaka nankany Tanganyika Tanzania de nomeny frantsay zany le ty amin'ny ranomasina indiana de teo zany nanomboka le zavatra tatana le loha zavatra tenena teo zany de zay ny fitombohana de mitohy am'izao zavatra zao tenirina teo hoe protectorat iny zavatra iny zany tena tenenina kely any hoe navetsena moa satria politika le atao tombontsoa le resahana de tsy maintsy manapetraka ihany hoe alao laotsika ty andrana vala fa la hoe zay ihany fa le midina protectorat zany de hoe zay ny feanareo miaro zay no miaretraretra kanefa ifandraisandraisam-pirenena anjaranay za fa tsy anjaranareo zay mihitsy le izy tampona teo ny domin'ny Railervon sy ny ekipa hoe de hoaiza zany tsika ty mba netsika ihany izy zany mba mba nitady hevitra hoe ante efa ny amin'ny anglisy fa hoe mila vontsy fa tsy nety satria efa vitaresaka tany tarily de tsy afaka nanao inindra tso de zay io protectorat io zany tiany tazomina nefa tsy mety fa tsika malagasy mazava ho azy fa mafana ratsika amin'ny fitiavan-tanindrazana de zay no zakany galiny hoe tsy lamina misy ty raha mbola io mpanjaka io tena tsy laminy ty fa asoro tany io de marina ny tenindrina teo de nasoro ny araka teo i mpanjaka sy ny premier ministre teo vao satria azadiny fa i prince Ratsimamangany anisa fianakaviana ananany izy namatsy akolaka mena lamba tamin'ny niarabola sy ny tamin'ireny de fantatry frantsay izy ny tatorina de zay no ohatrany hoe tsy maintsy namonoana azy de tsy mety refa raha izy rery azadiny koa fa Renandriamampandro tamin'ny mbola izy gouverneur tany Tomasina tena netafaisana ny tafika frantsay tany tamin'ny tatarao kely hoe zay le tamin'ny Renandriamampandro zay hoe tamin'ny taona telo amby valopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny dimy amby valopolo sy valonjato sy arivo zany nanafika ny frantsay seky hiakatra akatsika izy tamin'io fa Renandriamampandro no gouverneur tany de tena izy tsy miaramila fa mpitandrana izy fa napetraky ny ranavalo le andany ianao karakarao io faritra iny io le latsana izy manomboka any Antalana izy manapatonga any afarany sy mananjary any bia iny tsanana rere zany teo ambany fahefany de tena fampitana tena niady mihitsy ary jereo tsara fa izy gouverneur fa ny tsy miaramila merina any nanampiazy fa nanampiazy ny antaloatra nanampiazy be tsy misaraka nanampiazy be zany hoe fiarovan-tanindrazany ty de nirotsaka nanampiazy daholo reo dikan'izay nandrenigelan'ny frantsay mbola fisiny Renandriamampandro tamin'ny fotoana ny protectorat fa raha mbola velona koa io asoro koa de reo am'izany nafetseny-dratsy ny digaliny ity de rehefa tapaka daholo zany tapaka ny tendany Ratsimamanga sy Renandriamampandro lasa navalina de moramora no niverany azy hoe mora azy io atao fa tsy azony mbola sahirana ihany izy de teo izy no tsy maintsy mahitaka hoe alaivo am'izay tena zanatany resaka fa tsy protectorat zany tsony satria am'izay mahalalaka sara ny tanangaliny amoritra zay tiany foretana tena ampiasainy daholo na fomba rehetra de sy azonany Madagasikara sarotra le izy efa tamin'ny 400 reny vao hoe de vao tena resiny Menalambe kanefany talohan'izay mankalaza faharoapolo am'y zato taonany akademia malagasy tsika zao io zany tsy fitiavana malagasy ny nanaovana an'io so de diso hevitsika hoe zay tsy zay satria tena satria ny akademia nisy fandraisany amin'ny Galeny izy mihitsy ny tompo-kevitra tamin'io général Galeny tompo-kevitra tamin'nananganana an'io tsaro fantatry ny ankizy fantatsika zay satria maninona ny olo-mahay malagasy rehetra no nangoniny tao de modimody hoe fampandrona Madagasikara sy ny ahitana ny ahoana fomba ahafahana mampandroso azy ny afetseny nefany hitrandrahany tena maizy atsika ao amin'ny akademia zay natsangany Galeny de rery tsy nanampofa de nanoro azy daholo zao zay gasy azony daholo zay rehetrarehetra zay satria tany anjemy koa azadiny fa mafy be natandroy tany nety ny tany daholo am'izay fahaizany ratovany tao amin'ny akademia zay koa anakiny nanamorany fampandretany raha zay ny filazany azy moa fa tsy zay loatra liva fa tsika zany tena inady mafy teto de zay no anisany anankiray tsy maintsy nivoleny zany akademia malagasy io de zay no fetraika ny tatorina
fa tsy zay fotsiny nefa fa mbola nytoy ihany io gamba toizaka nyrina izy hoe fantany tam'izany fa adala mbonahitra sy vola ny sasatsasany tam'ireo tam'izany de fa nisy zany satria namorana natafiditra nytarika fahantetita nazona natanynarivo ane nisy malagasy nytarika avy any noho ny vola sy mivonahitra tarivo tsy efa mena izao hoe la rehefa tonga any zay be de be zany manamboandrara tao de manomboka tsy fakazo tao zany manamboandrara taty Antananarivo sy tany Mahajanga de moramora ny fiakarany teto nefa raha tena vondrona tsy azo any atsika fa de manjatotarivo igny zany mari mila fantsay tonga teto maty eny an-dalana be de be maty ny général Tazo izy ny mpahitatara nandripaka ny Tazo teny an-dalana tokony tsy azo ntsika zany fa noho ny fiparitahan'ny tafika sy ny fandaminana de azo ntsika de efa fatakaliny hoe volamena sy voninahitra no mila amenany reto mpanampy malagasy mpamaty karaha zay tenentsika azy mpamaty hoe ratsakom-bazaha zay reto rajako fa hoe lasa ambony fa tsy mba miaro amin'ny namany tsy miraraha zany izy io fa tonga vazaha lehibe fa efa manosona civilisé tiako mihitsy fe iny tononkalo iny de navoakany am'izay ty vazaha taratasy ty anisany koa zany tsy ndretra no mena izany nationalité moa izy tsika am'izao fotoana zao vazaha taratasy zay pray tamin'ny androny Galeni zany de fa manomboka ny voaka zany resakaniaingy hoe mena zany mba ahafahana manomana sady no avy na mbola kelikely izy tany de efa le Galeni zany tena jery lavitra mihitsy jery lavitra be izy ary tena namotika atsika tamin'ny lafiny rehetra izy zany fa tsy hoe tsy amin'ny mamiary mila azy fotsiny zany fa tena amin'ny lafiny rehetra ny lava sy ny sakatsika zany de ndrefesiny daholo de tratranytsika de io mbola mitoetra am'izao io de izy koa tamin'isy tany Indochine tenenao teo moa tany Indochine isy tany izy nametraka an'le politique du race zay moa fiteny frantsay napetrany tany io napetrany tany de netiny teto de nampiasainy taty am'zana tany frantsay rehetra taty Afrika io zarazarao anjakana satria maninona rehefa miady trano ianao de tsisy mpiambina ntsony ny fanananao de tonga izy maka de hatram'izao mbola resantsika am'izay aorindrinao de maka fotsiny ry zareo de mbola mandaitra zany am'izao fotoana zao ao Afrika ao azana tany frantsay tena tratran'io de Galeni rainy zany zarazarao anjakana zany fa tsy olokafa akory de nanao an'le politika hoe tache d'huile ihany keo izy daholo nanao an'izany Galeni daholo izy zany tena paritany nanao tache d'huile tena zay mihitsy izy zany zay moa le malaza be moa le sekoly miaramila io censure be de be kay zavatra andrarany-dralao fa tsy miaramila fotsiny fa ianarany daholo ny fiainana rehetrarehetra ity mba ahafahany mamorotra de voaboribory zay andrazy aloha zany de voaboriboritra daholo ka iny zany fanerana atsika taranaka ankehitriny hoe ny zavatra nisy tam'izany efa 2020 taona lasa angamba zany ny nakolonia atsika fa mbola mipetraka zany hatram'izao ary mbola misy Galeni gasy mbola misy Galeni amin'ny endriny tena mbola misy zany mbola resantsika aoriny zay fa tsara petraka hoe aokitsika tsy ho falifaly fotsiny hoe maleteny zay fa zao tantara ty resahany ty ny angavy atsika zany hoe tsy hoetoketopo hoe taranakianina de hoenjehana satria na madika tanindrazana na taranakianina de na tamin'ny dadanay na dadabe anay tsy de zay loatra le izy fa tantara tsy maintsy resahana ny tantara de anjaratsika no mandray hoe aiza moa zany no naovako azy fa raha hoetoketopo fotsiny de ifandramatra tsika de tsy zay nefa ny olaina fa fampandrona ny fireneny ty indrindra am'izao filatsahan'ny firenentsika nekady zao efa nekaditsika zao ny mandeha de ao tsika tsapatsapa ao akady eo de asa aloha raha aiza na aiza zay lorina aloha eny ary ka hitatsika am'izany fa tantara no resaka eto tantara ry samy mandray isika mianakavy ary ny tenenana zany araka ny tenen'ny Andriamatoa ry Ananala teo tsy hoe entina hoe aninona na aninona fa zao zany zao tsika de efa voizina ny amin'ny hoe concertation nationale dinika nationaly misy dikany daholo ane zany re olona fa tsy hoe mieritreritra ny sasany hoe inona koa ny ilana zany sisy mbola resana man zay rehefa ry amin'ny faraparan'ny Fandaranarivo fa
nyresaka galenino nresantsika teo de isaka ikisaka sika ho tonga araty amin'ny 9 sy 7 sy aty zany miaraka amin'ny vahintsika Andriamatoa Riananala zay tsy hivina ihany fa taranaka Panama izy sady taranaka MDRM ny akamaroan'ny reniray aman-dreny hoe MDRM ray aman-dreny Panama reny moa fa maro nefa lasa nodimandry fa ny taranany mbola ahafahantsika mahafantatra hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny zany fotoana izany fa milohan'ny idirantsika amin'ny toyany dia alohantsika anaraka hira anankiray indray amin'ny mahamiara-manonja manokana azy ao anatin'ny resaka fitiavan-tanindrazana hatrany isika menakafy. Madagasikara tanindrazanay da nisarobidy masina toko lovasonome ny razanay talo maty hoanao no tena lazanay mitsangana ry tanora mitsangana fazamananay ay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay mitsangana ry tanora mitsangana fazamananay ay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay sika rehetr'izao akanga miarady tsy azo hotabana na ravandako ka hitombandray hiasa resatry noloharano fototreniso mitsangana ry tanora mitsangana fazamanana iay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay mitsangana ry tanora mitsangana fazamanana iay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay. Malagasio adefankati upirahalay teny raitampo mimifankahala tao sanatry teny ray tokony saina sy ny fo mitsangana ritaritana mitsangana fazamanana iay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay mitsangana ritaritana mitsangana fazamanana iay zao no andro sady ora mijorosa hitoko leilay. Eny ary sao de gaga isika sasatsasany ahoana zany fandehany zany fa ao anatin'ny miara-manonja ianao amin'izao fotoan'izao miara-manonja MBS Radio Mada izay iresahana indrindra ny hoe fitiavan-tanindrazana tolom-panafahana 7 marsa moa isika anio zany feno 5 taona any resaka tolom-panafahana tamin'ny 7 marsa 7 dika an'izany rehetrarehetra zany tompoko tsy hoe tonga le 7 marsa de andeha ho mariana fotsiny de andeha hoe tsy de anatitra voninkazo hoe tsy ny sisa fa le foto-kevin-dehibe sy le hoe vitatsika isika taranaka teoriana ve ilay toetsaina no entin'ireo razantsika namoya ny ainy tsy olana mihitsy tamin'izy ireo zany hoe mahafoy ny ainy zany satria ny dikany hoe fitiavana hony
fanazavain'ny pastera, ny mopera sy ny sisa raha ny amin'ny resaka fivavahana ny tena dikany hoe fitiavana de hoe fanolorana ny aina. Za moa ny anarana tany amin'ny katekomena tany tamin'ny tena mianatra katekomena de zany ny tena anisany ny fitiavana tany amin'ny sekoly lahy tena atao hoe fitiavana dia fanolorana ny aina. Fa tsy tenitenenina fotsiny hoe fitiavana ny lehibe indrindra tena lehibe ka inona ny mahalehibe azy ny fanolorana ny aina. Tena misy resaka teolojia zany fa tsy hoe tenitenenina fotsiny zany tsy plivavy fa ireo zany tia tanindrazana de tena nahafoy ny ainy mihitsy hoe afonay ny ainay raha tena itsinana izy ry taranakay any aoriana itsika zao zany mba ho hoentinareo ampandrosoana an'ilay malagasy sy ilay Madagasikara. Iny zany fony teny kely fotsiny iny fa Andriamatoa ry Ananala rehefa tonga zany Galeny efa nresantsika teo dia nandeha any lay fanapiretana sy ny hoe tena ahoany reto malagasy reto tena mipiretina tena ny vonoana nalefa nalefa tsesitany fa tsy nety fa mbola nitohatra ny matiny eo de mipotra indray ty tanindrazana manaraka matiny eo de mipotra indray nalefa sesitany ry mpanjaka sy ray lay arivony de mipotra indray ilay fitiava-tanindrazana ary ao zany no tena hoe tanabasy sy satria nandroba fitaovam-piadiana hono zany zareo dia teo ihany keo ny hoe nanohatra tamin'ny alalan'ny asa soratra io gazety tononkalo sy sisa asa inona ny azonao omariana amin'izay zany fa misaka ihany zany sika tateoriana ny Galeny tamin'ny taona teo amin'ny 370 teo naharenga misika hoe zany VVS zany vivatsosakelika izy io tsy hoe tena hoe andehiko mandray basy sy nohatra zay ny saika ho ataondry zareo fa manangona ny avaram-pianarana tamin'izany fotoana zany dokotera moa ny akamarony taokadin'andrina tao Tsimindrova taony tamin'izany ny sekolin'ny mpianarana dokotera de ny akamarony zareo dokotera fa varam-pianarana misy dokotera de nisy nefa ny mpitondra fivavahana nisy tao protestanta nisy mopera de ireo no nivondrona anao fanetanana zany ny tena programma nefa tsy tonga de andray basy fa fantatra frantsay le izy io moa tsy maintsy efa mitolo ianao tsy loazany zay marara foana ary tsy zany kory de atao akivy de nangonona daholo ry zalahy de samborona daholo ry lahy de ireo be deabe ny nanoratra ny avin'andreo manataony zany zao malaza be nanoratra be deabe zany Jasmine raha tsy miseta zao nanoratra nanoratra be deabe zany ka entina milaza zany hoe tsika amin'ny fitiava-tanindrazana teto tsika malagasy de nanana ny talentany tsirairay ary sy samy nampiasa zay talentana nanany zany io mba isiny le fitrindrana raha misy tsinona ny hoe tolona atao tsy vitany hoe nao rerina de mimokomoko rereo fa tsy maintsy misy ekipa miaraka aminao ao izana zany nresaka tsika eto mba satria manerana Madagasikara sy ny tontolo ambanivohitra rehetra ty le zavatra tsika ty de mba tsy sarotra takarina le izy fa mba atao amin'ny tsotsotra mba amora raisymolotra zany le izy de zay fifoazany VVS zany no nanomboka de nitarika tamin'ny Ralaimongo tamin'ny 7/7/7 zay indrindra de izy indray tsy nanao tontondry akory tamin'ny vazaha fa tena niadiny zomy malagasy izy tamin'ny fotoanandro nisy hoe Madagasikara malio tena zany ny resahana voalohany fa niandrehany izy raha tiany frantsay dia maty izy fa tsy maty izy satria narovany vahoaka tamin'izany de efa nisy ny fiaraha-mientan'ny vahoaka mampetrano azy isak'alina izy tsy mipetraka amin'ny toerana iray fa vahoaka no miteny atindray anao tsy tratra ny frantsay izy raha zany izy de efa ila koa izy ny lasa zay zany no tsy adinontsika koa ny mpanjanaka tsy faly amin'ny zavatra resahanao fa tsy maintsy manao zay amingianana anao izy de zay ny tsy maintsy anetanana zay ny tsy maintsy itenenana satria mety misy fahadisoana raha hoe ianao tokony iteny tsy namoaka ny tokony ho resahana zany de toizako kely zay eo amin'ny tamin'ny ady lehibe voalo sy faharoa nandray anjara tsika terena nandray anjara satria efa nomboka visaka la Frantsa de tsy maintsy natsona daholo ny zanatany tamin'ny
ady lehibe faharoa zany ny tena tranga ny olana am'le hoe satria fa mitsoka ny rivotry ny fahaleovantena de zay no anisan'ny teneniny zanatany kosa mba meo anay takalonay rehefa vita ty ady ty mba anay fahaleovantena anay fa tsy lasy ty hoe ny ndray malala nkaraka re malala moa fony teny iny fa zay de tsisy tokotaniny de nafetsen'ny général Galeny de Gaulle io izy moa zany resy Frantsa tamin'ny 1700 de lasa nitsoaka tany Angleterre de tany izy namoaka tamin'ny 18 juin fa 20 jona 1700 nanao an'le antsogoavana manainga amin'ny Frantsay iady hatrany de tany izy nanomboka niketrika hoe ahoana ary ry fatany tsara mihitsy ny arena ao anatin'ity Afrika ity hoe ahoana fomba afahako na misy ny fahaleovantena de tsy maintsy finika any regny tazozomoka am'rambona akanjo eny any reto mba tsy andeha tonga de ridirid tonga de adino eto la Frantsa tsisy ninina tsony raisina zay no anton'le conférence tany Brazzaville tamin'ny 1700 io fanomanana zany io fitaka zany le izy ny tena marina fitabitro tsika kehitriny fitahana nampandrimpandrina drisa zany tsika hoe omena fahaleovatenina nareo fa tamin'ny 1944 de omena fahaleovatenina nareo fa ampilo la Frantsa efa menonareo mandritra n'izay fotoana 1700 io mandra-mahatonga ny loi cadre tamin'ny 1700 niketrika foana de Gaulle hoe ahoana fomba matorana an'io de hitan'le izy ka de fahaleovatena nomena atsika eo anke nomena moa le izy zany raha ny tena marina fa tsy nidivany mbola orina keny mbola tena hoe ahoana tokony ho izy raha ny Panamasiny midere Panama moa zany tena satria Panama zany fantatro tsika miditra any afa mihitsy ny zavatra nitranga kay Galeny de Gaulle zany zay nanaovako azy mba hoazanareo tsara tena izy ny tompo-kevitra tam'izao androm-piaina atsika zao no matorana zanatany Frantsay am'izao fotoana zao de anaraka fotsiny zay manjany eny tena mahinjana an'le politika Frantsay Michel Debré prime ministre tam'izany efa taty amin'ny impolo taty de io zavatra rehetra napetraka mpitondra tany aloha de raisiny aorina fotsiny fa ny aorina tsy mamorona tsony zay ny politika ny resipirenina Frantsay raisiny aorina fotsiny de tsika le tonga de manova de tsy zay le izy fa ny azy tena raisiny tonga de manova fotsiny de zay le hoe mbola de Gaulle Galeny mbola velona mpitondra rehetra teto zany de manao an'izay le sarazara anjakan'izay raha fana foana zay nataony teo aloha de tsy mety le izy satria mandaitra aloha le rehetra Galeny fa tsika zany tokony mitandrina zao fotoana zao hoe ahoana tokoa moa zany le izy tsy hoe akory hoe mbola manana mpandiby azy zany Galeny mbola misy hatram'izao tsy hoe amin'ny BDP tsy hoe akory hoe anentsika avoka Frantsay tsika tsy zay BDP fiainakaviana ny Fransa mianatra mipetraka any tsy zay enarony any fa zao kosa nefany ampianarony teny gasy izy tena anao hianatra ny teny gasy ny antony tsotra de zao tsy ho fantantsony le antom-pisiny ny tantara ny ara ho adininy le fitavarana zany miainga amin'ny fahalalana ny tantara ka raha tsy ao le tantara moa inona zany ny tena antom-pisinao aveza ianao tonga ny fanontaniana aveza ianao tsy haiko de ahoana moa zany tsy fantatra ao le izy satria fa soloana teny Frantsay le teny gasy ny tsindriana tao de zao sady tsy tena mahay teny Frantsay ny izy tsy tena mahay teny gasy fero anilaindreo de inona motsika zany zay no atao tantarainay sy rina teo le nanomboka teny alavitra be tany ny tantaraina de roitina makaty mba hoazitsika tsara hoe ay ve ny fitohizany zany resaka zany fa tsy tongatonga foana zay le izy misy fanamariana kely miresaka Galeny ihany satria tena manaitra mihitsy le hoe ay ve zany am'izao fotoana zao tena misy mpandimby ny Galeny amin'ity le resaka hoe politika ny zarazara ao anjakany ity ary rehefa tena mijery an'le fiainatsika am'izao fotoana zao de tena hita mihitsy le hoe zarazara ao anjakana amin'ny lafiny isan-karazany mihitsy zany de lalohantsika zany mba tena mandinika tsara ny fiainatsika ny any amin'ny misy atsika any ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao fa de tena misy an'io zarazara ao anjakany io raha tsy zany ve ny arenatsika ny Comoriana no miteny volamena anareo ny Afrika atsimo aty volamena anareo amin'ny bois de rose moa de fa any dia tsy hita le izy kiny zany fa tsy mila mandiny tena mihitsy fa de tena mila mandiny tena zany isika mianakavy fa momba n'izay ihany Andriamato Riananala nidiran'ny Frantsay ny ezahany atao hoe mipasapasahana daholo zany any lafiny zay azo mipasahana mihitsy mba hoentina hoe
ia isiny hoe malagasy mifamely zany hatrany amin'ny resaka fivavahana tadidiko eto io a ilay toera fiangonana eo Andohalo ny fiangonana le hoe paroisse française hoe fiangonana amin'ny teny frantsay zay moa no nahalalantsika azy teo aoriana fa malagasy no nanangana an'io malagasy daholo ny tao fa rehefa tonga ny mpanjana tany de hoe mialonareo fa izay no ato any amin'ny resaka fivavahana zany ho ampiasainay ty fiangonana ty le atsotsika hoe culte international sy ny an'io zany de le olona tao zany andaotsika iala zany de anangana fiangonana vaovao dia io FJKM avaratra Andohalo so de tsy fatatsika zany fa ny FJKM avaratra Andohalo tompoko dia natsangana satria naninona ireo nalaingeza zavatra nalaingeza zany reo frantsay mpanjana tany le fiangonana tetsy dia mba tsy isiny hoe aoaoasany rehetrarehetra dia nampiseho maizy azy ihany ko ireo kristianina tao de nikisaka izy dia nanangana eo avarabaratra eo ihany ny fiangonana FJKM avaratra Andohalo amin'izao fotoana zao so de tsy fatatsika zany ka ny tiana tenenina de ny hoe le mpanjana tany zany de ataony daholo ny fomba rehetra ahafahana hoe manjaka sy mampiasa ny fahefana hoe mandroba ary de kitihana ny any amin'ny nahatra ny amin'ny fivavahana aza de kitihana idirana ny any amin'ny fanapotehana kolotsaina iny le nytenenina namana teo fa ikisaka amin'izay ary tsika rehefa nandeha amin'izay VVS de Panama ny dadanao Panama MTRM tonga de alefa soary manomboka eto aloha zany de miangavy atsika mihitsy zany tsy hoentikentipo sy sonjotsonjotra satria tantara nisy no horesahana ary tantara mbola tsy voasoratra fa raha lakoazy aloha mbola tsisy nanoratra satria azadino fa ny Panamany fikambanana miafiny dikan'izany tsisy taratasy zay zavatra rehetra voasoratra de dorana mba tsy ho tratra mpanjana fa tratraina izy moa tatorina satria tratrany tervemanta so zany nitikaviana am'izay resaka zay ny Panama tany amin'ny tena ny fonana zany tsy fantatra mazava ny daty fa eo amin'ny 970 io satria ny 970 ny raiky no tafiditra tao ny napiditra azy de Lucien Ndremisesa tsy hoe rebikondry le izy ny amidrema mantsy tam'izany fotoana rebikondry tonga de midra tao zay de hitra fa Panamatsy zany rotaona nanitra izy zany no sy draindry zareo tao dadako de rehefa tena hoe izy ny efa pitarika tao moa zany Ndremisesa zany no ndray amin'ny mitarika de izy no Lucien Ndremisesa de izy no napiditra ny raiky tao de misy testa be de be fa tsy hoe testa anankiray fa be de be mihitsy ny sedraina anisan'ny testa ao anatin'izany de hoe tsy ho voagejany zava-mahadomelona tam'izany mosika rasy ny toka ohatra tena tsy tao anatin'ireo zany reo zany tsy de misy mifokatra zalahy de misy koa ny hoe lanatsiny fa tsy maintsy tenenina tsy ho fanatika ny fivavahana amaninina indrindra ilanatsiny fa tsy de nisy katolika ary zareo azafady fa zay no satria manina tam'izany betsaka ny mpikambana MDRM ny confestany amopera de mibaradaka tany de voavoaka ianao tena mibaradaka de voalasa ianao de iny mopera fa lasa boka ny sûreté générale zany eo amin'ny toeran'ny banque centrale eo nisy an'izany de ao zany commissaire central tam'izany de commissaire baron zay ny lehibe andreo de lasa mitantara any isan'izao misy azao de samby dokotra daholo le voatontona tamin'ny confeste teo tantara zany fa tsy hoe akory eo iady aminay indray rehefa aveo hoe nareo miteniteny zany tantara zany tompoko azafady tsy maintsy resahana satria tsy de nisy ny resaka zany ny teniko teoriana hoe culte française daka natao gasy tsy io ihany misy dimanjato eo ny toerana dimanjato isa toerana an'ny fiangonana tonga de nalaingaliny ty anay ohatra am'izany mialinareo ohatra am'izany io misy any saint frère nabodin'Andohalo io tsy hoe indray mampaindra zay indray taonareo tonga de melanareo tsy zany ka fa tantara zany mihaino fotsiny tsika mamahalala hoe ay ve nisy an'izany mba tsy ho diso tsika katolika indray ny tao de tonga de nesoriny satria zay le manomboka eo zany le zarazarao anjakana
amitraka ny azy satria fatantsara fa ny anglisy mipetraka ela be teto de tonga zay de mikisakisaka daolonareo fa anay indray zao de novaina daholy manomboka zao fampianarana de amin'ny teny frantsay mampianatra amin'ny teny anglisy be de be nalaina zany miara mila frantsay de avela mampianatra eto zay moa miara mila tsy voatery hampianatra tonga de eto aloha mampianatra nyty rehefa manta fotsiny mba anombana nisy hotavana napetraky ny anglisy zany de natao fotsiny zay jereo am'izany fa be de be ny zavatra sy matao anatin'izay zany hoe tafiditra atao amin'le Panama am'izay ny tsoromen'otra ako de ny Panama zany a mandinika an'izany rehetrarehetra zany de nieritreeritra hoe mila miasitsika ahoana le atao fa nyroborobo be tamin'ny taona efapolo ny MDRM tsika nefa miafina tsy maintsy mihitsika misitrika ao anatin'io mba ahafahantsika miasa de eo zany no mipetraka am'izao fotoana zao ny fanontaniana hoe fanareo hatram'izay tenitenena fotsiny Panama jiny tenitenena fotsiny fa tsy fantatra hoe inona ny tena fisiny de reo olon'ny Panama reo zany a ny tena nietsika nanao zay ipoahany zavatra iny tsy izy rery fa ny jiny zany no nanome an'le vaovao hoe ty zany tena zavatra tsy maintsy lazaina mbola tsisy ny teny mihitsy 1er avril anapoaka ny badesma andrikana ny MDRM de confirmer Panama ohatrany tsy misy an'izany de confirmer Panama nanamarina hoe misy fe zany de misy de ahoana ary natao ozy Panama ny Panama sy ny jiny zany Panama sy ny jiny tsy maintsy manao tsika ka na vonona tsika na tsy vonona tsy maintsy sakanatsika zany fa vonona ny zany mbola tsy ao mihitsy fa hoe adidy de tsy maintsy atao tsika hoe de anaiko aringana fotsiny de te amin'ny vazavy tsika tantara zany re olona de resahana de tsy maintsy naroso zany le daty 29 mars 1er avril ny zareo naroso 29 mars fa naninona tokoa aloha ny hoe 29 mars ka zay misy daty be tabe mantsy fa toa de hoe 29 mars zay io mbola resantsika hatramin'izao fotoana io de zay mihitsy le tsisa mamaly zany le izy na 29 fa ho an'ny Panama zany de zay mifanazavana hoe tsy maintsy naroso io le tsy maintsy hoaroso ny 1er avril ny tenen'ny badesma sy tsy badesma rery nanao an'izany fa miaraka amin'ny frantsay zany fa tsy izy rery akory nantanao an'izany de fa nanao fidina be de be ry zareo entana mandingina ny MDRM de izy ny Panama sy ny jiny azadino fa ny jiny ireo miaramila be kotra maolatra tamin'ny nady lehibe faharoa be de be tao anatin'ny jiny satria tamin'izy tany Eropa zany ny atany de kay le frantsay ty mora resy mora maty kay reto fa tsy mafy be oatra nety amitsika de tanaitra ny ampirondro salary hoe tsy maintsy miadytsika tonga ny tanindrazana fa kay tena zay divany reto tonga teto de nivondrana ry zala de reo no niaraka tamin'ny Panama indray tsy de misy miaramila tao fa ny avaram-pianarana indray be de be tao zany ny tanora avaram-pianarana tamin'izany fotoana zany efa fonctionnaire daholo zala ny akamaroany de nisy azy taony miropatsakana rehetrarehetra io fa sady efa be de be koa zavatra ianarana zareo amin'ny hoe société sécurité azy fikambana miafina azy de tsy maintsy mianatra zavatra hafa izy akoatra ny asany de vitsy amin'ireo olo reo no hoe matory any an-trano fa amin'ny riva zala manao formation any ambadika any azadiny koa fa ny raiko zany sy no mpiaraka amindreo lehibe ny skoty zazalahy tao Antsahamanitra ry zalahy de nampiasainy keo zany ny fahaizany tao mba ahafahana hoe satria mo tandrazana manompa n'Andriamanitra sy ny tandrazana moa de netandrazalahy nampiarana tamin'ny fanaovana azy le izy de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy nabedina tonga le rey vaovao io hoe 29 zany de de ahoana nefitsika raha nikajin-dralahy zany de hoe tsy mars tsy avril fa septembre raha septembre tsika manapoka anio tatarainy daholo zany raha septembre izy no apoka atsika de manzatra riva miaramila frantsay sisa teto zay zany mpiandry tanàna teto misy gasy amindreo voafehatsika reo tonga de resitsika tonga de resy reo any septembre fito ambiapolo zany no tokony azo ny fahaleovan-tena raha ohatra tsy nisy an'izay frantsay zay fa mantoa zay tsy tratra fa nisy fuite re fa nisy korisa ndray tady enony frantsay le vaovao namposiny ny azy ka zany rehetrarehetra zany zany le olona mahatonga hiteny hoe
misy zavatra tsy maintsy tenenina de dimy amby fitopolo taona izy zao tsy dimy amby fitopolo taona misy raharaha iny tsy niteny mihitsy zahay tsy niteny keo ny rainay satria naninona fitondrana saritsarym-bazany eny teo tsy ho mesehatra mihitsy ianao nateny iny songa de migady ianao kalisy tsy zany fitavatandrasana nefa de abigady tena marina ve de abigady satria maninona zay le zarazarao anjakana mbola io galiny miendriny fotsiny mivaova io izy io mbola io foana zay rina aloha eny ary toy ihany ny resantsika efa nyresaka Panama jiny MDRM fa ny anoizantsika azy rehefa avy eo dia ho asitsika kely mba hoe satirana hoe nanahoana zany fampijaliana nataony hampanjana tany zany ho an'izay tratra sy ho an'izay hoe nygadraina dia miandro fitsarana de nisy any am'vonoana moa zany efa maro no fatatsika fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay dia aleo isendrikely amin'ny alalan'ny hira isika ao anatin'ny miara-manonja manokana MBS Radio Mada ifatohantsika amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana. Zay no ilay nosy zay nokalony zala tao amin'ny tarika maly eo efa maromaro moa nodimany ry Fafary, Dada, i Charles ihany keo hitatsika teo dia ao anatin'ny fahatsiarovana daholo zany rehetrarehetra izany. Andriamatoa Riananala zay misehatra eto miara-manonja MBS Radio Madamo izy tsy ivona ihany ho atsika zay somary taratara vao manaraka ny fandarana zanaka teo anivon'ny Panama izy ary Panama araka ny fanazavana teo dia nisitrika tao anatin'ny MDRM mba ahafahana satria ahafahana miasa satria le Panama zany dia fikambanana miafina fa ny MDRM tonga dia hita
hita be zany fa ny Panama ny afina sy ny jiny ihany koa moa zany tsy azo hoe adonona fa atao ihany koa ny jiny dia ny VVS efa noresahana teo fa mialohan'ny teny hidirantsika hoe nanahoana ny fampijaliana hoe any tena reto malagasy reto hoe tena hoe fay ka tsa manohatra intsony mialohan'ny tena hidirantsika amin'izay a manahoana le hoe préparation psychologique fanomanana ara-tsaina amin'ny tena hoe hiatrehana ny reto frantsay mpanjanaka reto tena nisy zany satria azadino fa raha tafikambanana miafina zany tsy maintsy mieritreritra foana hoe inona ny zavatra tsy maintsy ianarana tsy maintsy fantatra satria tsy maintsy hijaly ianao tsy maintsy hotratra raha sanatria misy ny tsy vetezany de efa niomana efa nianatra ny hoe ahoana ny procédure d'enquête raha lany ndraiky moa misy polisy ny soda nisy polisy tena moramora azy fa izy tsy hoe andeha ikomene fa miresaka am'ireo rahalany sy ny soda andreo foana izy de ahoana moa rehefa manao enquête na rehefa ahoana moa rehefa ahoana manankona boky rehetrarehetra ty de mianatra an'izany de rehefa tonga amin'ny fotoana satria samyny mitarika tia skoto ry zareo de oentin'ny lasa ry zareo zany de zavatra atao any rehefa misy fanekena atao de tsy saina frantsay no atsangan-dralahy fa ny saina tamin'ny fampanjaka reny no atsanganao de manao fanekena de manao fanekena de mandeha rehefa aveo ny resaka fitavan-taranjana zany moa mandeha foana de io préparation am'izay mandeha tsy resaka skoto firy zany le izy fa tena tonga de hoe manomana n'olona iady ohatra raisiko fotsiny zao hoe iady tsika ry zalahy vonona avena hoe andeha hitsangatsangana de manontany no mbola tsy tonga saina azy raha sa hitsangatsangana izy any zay no slavo zany farafakeny tsika folo taona ny kiomiko zay fa nefazantsika mikiomo vonona am'izany ve tsika de efa nirafitra atao anatin'ny sain'ny mikambona rehetra hoe ay tsy maintsy farafakeny folo taona de ny datako moa de mbe folo taona anazy fa voaka avany amin'ny tamin'ny taona 2020 mantsy no nanovana le fitsarana malaza atao an-tafavaratra de fa vita fitsarana de sady falifaly zalany amin'ny tena aminany misaotrana président na amenay 12 taona gaga ny vasa hoe fa hoana koreto satria zay ny efa vomana zany ny toe-tsaina tsy manaitra tsony ny zavatra mitranga fa tsy hoe andeha tontolo zay mantsy tena vavazana zany raha hoe vavazana no iresahako azy ny intérim zany tsy vaomana iady ary tsy nomanina mihitsy amin'ny ady fa hoe fa levatena alaina moramora fotsiny io de mpanamasin'ny jiny tsy manaiky an'izany ankery no nangalana an'io teto amintsika tsy maintsy ankery koa nangalana an'io amin'ny fomba rehetra de zay no tsy maintsy napetraka tao anatin'ny mpikambana rehetra hoe iady sika zay misy eo amintsika eo de ampiasaitsika de mianatra ny karazana tao atsamantra mbola isatra am'izao le manabrokona misy jujutsu tao misy boxa de manao zany zalahy fa ny olana de le basy tonga le mampiasa azy be de tsy nay satria tsy hoany rehetra le basy de ahoana le sy ty basy ty de tsisy mahay ao de tazotazomina tena fotsiny zany zany zavatra zay zany zavatra tsy nomanadry zalahy satria oentin'ny fitiavana fotsiny de vonona zay vonona efa le tam'izany mbola tsy nalaka formation militaire tsotrany am'izao fotoana zao hoe de io fana miaramily zay tsy nisy an'izay fa nahazo basy zalahy rehefa tonga ny akaiky ny 27 mars zalahy nahazo basy ihany fa tsy hainy mampiasa azy satria nydrobaina le ohatrany toby fisiny tsy mbola nandroby izy zany tamin'io fa 28 zany nanomboka ny fandrobana le toby miaramily reny tetanarivo le tena anisan'ny 29 aliny ny toby Antananarivo fa miaramila ny jiny dolo ny mpiandry vavady efa vonona mihitsy fa ny olana tsy tonga le pakan'le izy efa tiany avoaka fotsiny satria tsy efa maîtrisé dolo tanaty camp zany de efa avoaka fotsiny nisy zany le mpamadika zany de ho tenenina ihany ty zany loharan'ny Panama ty resahako ty 27-28 mars nisy fiverana anankiroa tany Antanimena sy tao Tanjombato 28 iza no vory tao maromaro izy nisy tao le hoe lieutenant Maromanana izy moa jiny rakontra be Sanimena tsy na jiny nisy maro izy tao ndraiky anisan'ny tao de tao Tanimena teo Tanjombato tovy ihany ny olona tatsany reo ihany ny tatsy fa le tao Tanjombato zany tena hoe ahoana am'izay fomba fizarana zany tena kireny tam'le 28 de nantaniny ravelona ina misy liste ny olona ve ihany aka an'le fidina sa iza ny olona ho atsotsika ndraiky no nantany ravelona ina iza liste iza ny olona convoqué tsika ahoana namatsika de misy ihany de avoa le anarany navoaka le anarana fotsiny
anarana fotsiny tsisy adresy tsisy hoe tonga de mipetraka be miparaingitra anatin'ny lohany raiky hoe tsy izy ty ahoana fomba itsonana ny 28 andrana ahoana fomba itsonana ireo vahoaka be 300 mahery ahoana fomba itsonana ny reto amin'ny tiano be le anarana mivoaka tao 300 tsisy adresy fa de ireo tonga de tsy izy ty fa tsy milaminy ty ozy revitry ty ohatra zay ty ny tenin'ny letanandro Mariamanana ahoana indray izy le izy hoe tena tsisy ty ozy izy miaramila ao izy izy balaray ao anatiko izy tsy maninona zany raha matandrazako izy tsy maninona zany fatana izy fa ho faty tsy mpiamiramila zany de nisan'ny maty izy afatany fa ho faty izy andesaka zany frantsay mihitsy ny namono azy azadiny fa isy raha manantsony hoe samy lieutenant tamin'ny fotoan'andrany manao sarinady ony zalahy zay moa fony teny kely zay manao sarinady ry zalahy fa resy foany raha manantso de eo zany no manontany zay le zarazarao anjakana satria tsy mety raha hoe ty ray ty manohatra de ty tsy manohatra di moa zany zay ny raha manantso iny hitatsika iny zavatra mampalelo izy masosotra le izy mampivoto le izy kanefa tsy hoentina andrava fihavanana zany fihavanana nresahantsika eto tantara ny raha nresahantsika eto tsy hoentina hanenjehana niza sy nizy zany satria hopotika ihany tsika zany raha hoe mbola totoizana foany zay ka eo amin'le fampijaliana indray endrika fampijaliana na mpijaliana fa tsy mety fay le malagasy fampijaliana ndraiky zany aloha no tantara raiky fa izy zany no fantatro satria tao amin'ny sûreté générale tao tany miny izy no tao tany reny izy no nampijaliana izy aloha voasambotra tany afaraparany volana avril izy no voasambotra 47 eo de izy zany zay zany fitsipika ry zareo afaka manonona namana rehefa tena zaka fa raha ihany tsy mipeny koa tsy mety rehefa tsy mipeny anao de anao zany lehibe frantsay zany tsy de alala mihitsy de voasambotra izy de efa nisy namany voasambotra tao lohany io moa le narabaiko teo le taranak'iray Nefsongcom fa izy no voasambotra tao alohany de efa lamakony zalahy de efa bobara be mihitsy de tonga ahoana moa natonga zareo voasambotra ngady nisy ny nanoro tany zay foana frantsay nga mpaminany hoe misy an'izao misy mpamadika foana ka nisy koa zany tena olona tamin'io zany isaka misy fivoriana de raha Nefsongcom foana no fantatry ny olona rehefa le dada koa miaraka izy roa lahy miaraka foana de le tena MDRM tsotra zany no toroka azy de misy mitoroka ianao zany de tsy maintsy lasa tao amin'ny MDRM atao koa zany nisy tsy nazava tao nisy le tena titanindrazana de nisy tena olona tena hoe neta nitiavana tena hoe vonina ihany fa misy le tsy vonina am'zany fa tonga de mana tena seza hoe raha azy io de zay minisitra zany atao hoe lasa agent de renseignement natao de tany pigajana zareo izy mikatray tany Nosbe no nanao ny tany ny sazany any hoe tsy ampy olona tsina ny fitonana frantsay de zara raha misy zala manampaizana de tany amin'ny avandram-pianana de zala nitazana ny niny ty pharmacian'ny hôpital Nosbe fa misy nosy lava fisy tao Nosbe de tonga atao amin'ny sûreté générale de vao nahita azy le namany kay le Nefsongcom efa boboany zala toka de efa mamo sady efa maratra de nahitany dadany nitra izy de aimbao io hoe vao nitra izy dady tonga de vilesiny Sénégal tonga de nenjera ka maizimaina sisy le izy ka eo ambany eo misy daba femy pipi tsy hitako sisy le izy tonga de nitsoraka tao vasaony sisy le fa maily de mba tsy tratra fa voiliko le izy de nitaboka de very dolo sisy le izy fa zay vozo izy aloha tena saina fa tavavoaka ao tena milonao anaty pipi mialinandro mihitsy joboko ao fa mibaradaka ianao farany fara ihany no azo tena de nen'le Nefsongcom zany dada ny teneniny satria mafy be le torture zany tena izy zana Sénégalais tsy mirarahanao mihitsy frantsay mibaiko fotsiny Sénégal mihitsy le commissaire Baron mibaiko fotsiny Sénégal tonga de afy tonga de mitarika foana zavatra sarotra le izy zany fa efa niomanana nefa le izy de tsy maintsy zakaina zay zany tsipo atao teny atsipo atsika am'izao fotoana zany hoe mitolona tsara fa mila fiomanana ara-tsaina koa zany fa tsy ho tsara dolo ny lalana ombana fa tsy misy mikitotoana ao
tsy zavatra alaina moramoro zany fa tsy misy mikototaona foana fa tsy hoentina kory zay anenjehana ny erisineri zay misy tsy hoentina hoe anenjehana ny erisineri fa ny tena zava-dehibe ao anatiny de hoe ny fahalalantsika ateorina ny tena hoe lalana ny lalovan'ireo ty tanindrazana tamin'izany fotoana zany resaka hoe 7 marsa iny le daty malaza iny fa ny manodidina an'izay be dehibe araka nefa nazavaina teo zany fa zay lay hoe le fitiava-tanindrazana na inona sakana na inona karavasy nataon'ny Senegaly na inona figadrahana dia izay le hoe mahazava-dehibe ny tanindrazan'izay no tena mibaiko an'ireny olona ireny mialohan'ny anoizantsika misy resaka anankiray ty somary iverina kely tsika somary iverina kely tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka zany faraparany dia entina nehoana amintsika hoe le resaka hoe tany tenona foana mantsy hoe tanindrazana dia mijery ny Madagasikara tsika amin'izao fotoana zao hoe manahoana kay le Madagasikara tanindrazana manahoana izy fa ireo razambe tany aloha tompoko dia nanao ny fomba rehetra izay iarovana nyity Madagasikara ity ary anisan'izany ny resaka lalàna tamin'ny vanim-potoana ny mpanjaka io de tena narovana mafy mihitsy de am'izao fotoana zao tsika mijery de hoe manahoana ilay Madagasikara am'izao fotoana zao anjaratsika anao mijery mahitsy zany ka ty zany ohatra anankiray hitatsika tsara io lapanambotsiroatra io lapanambotsiroatra io hitatsika io lapanambotsiroatra io zany io tany io misy ny lapanambotsiroatra de rain'ilay arivony ny tompony io zay rain'ilay arivony no tompony io tany misy ny lapanambotsiroatra io fa tam'izany fotoana zany tamin'ny na prime ministre ny rain'ilay arivony araka ny lalàna zany tamin'ny zany fotoana zany navoaka ny mpanjaka de tsy azo midy ny tany tsy azo midy amin'ny vahiny zay le izy raha hoe sika samy malagasy zany afy zay fa tena nazava mihitsy hoe tsy azo midy amin'ny vahiny ny tany vokatra zay lalàna zay zany efa mipetraka teto Madagasikara dia nangataka tamin'ny prime ministre ran'ilay arivony izay tompon'ny tany etsy Ambotsiroatra i Lemir de Villiers mba ampiasan'io tany io iza moa Lemir de Villiers izy zany résident frantsay teto amintsika zany hoe soltena ny fanjakana teto amintsika mbola tsy zanatany mbola tsy protectorat mbola nisy mpanjaka zany teo de vokatra zay lalàna zay zany Lemir de Villiers zany te ampiasan'io dia nampanofainy rain'ilay arivony ilay tany jereo tsara zany afetseny rain'ilay arivony tsy hoe io ny tany de hoe zao fa nampanofaina zany hoe manao zavatra eo zany Lemir de Villiers mandoa vola hofatany frantsay no mandoa vola amin'ny malagasy zany zay zany no fipetran'le rara de tsy vitan'ny ambava fotsiny zany tompoko fa no reketina atsoratra de izy avy no voarakitra tao anatin'ilay fifanarahana tao anatin'ilay accord zany le fifanarahana tao zany ny résident zany Lemir de Villiers de teo ihany keo ny vice résident na ny lefiny zany Inga Duma dia teo ny mpitsara malagasy io mpitsara io tam'izany Ramarsson de teo ny vavolombelona roa dia tsy zany fa i Rasanjy sy Rabibiso zay le izy voasoratra tsara mihitsy zany vita zay dia nampiasainy Lemir de Villiers am'izay zany le tany de nananganany lapa tamin'ny taona 7,7 zany le lapa natomboka de vita 2,7 de ilay frantsay tsona hoe Julie no architecte nanao an'io lapanambotsiroatra io zay le izy de rehefa lasa zanatany frantsay zany Madagasikara de tao no mipetrahany gouverneur général frantsay zay ny fandimbo betsaka moa zany le gouverneur mifandimby tsy endry Kanery Aucanieur sy taty amin'ny taona 5,7 dia natolotra ny fitondrana malagasy ny tarihan'ny ny amiral Didier Ratsiraka ny lapany Ambotsiroatra de ohatran'ny mbola tsy ampy io de nampiana lapa vaovao de ny avy loha tamin'ny 3,7 ny arahana tamin'ny Koreana ny tarihan'ny Kim Il Sung zay zany ohatrany hoe
entre parenthèse kely fotsiny ahitantsika hoe ireo razambe atsika de tena nanao fomba rehetra tompoko hiarovana ny tany manoloana ny vahiny ny frantsay atao anatiny eny ary milohan'ny idirantsika indray amin'ny toyan'ny resaka atao anatin'ny miara-manonja MPS Radio Madage zay ivoizantsika ny fitiava-tanindrazana amin'izao 7 marsa izao fa 5 taona ny 7 marsa dia alao asiana hira anankiray indray aloha. Mbola ny miara-manonja manokana ihany no arahanao amin'ity fotoana ity miara-manonja MPS Radio Madage zay ibanjinantsika sy anandratantsika n'izany hoe fitiavan-tanindrazana zany ary dia miara-manonja isika rehetra ao anatin'izany hoe fitiavan-tanindrazana zany satria fa 5 taona lasa zay ny 7 marsa 1770 raha hoe mahatsiaro an'izany sika amin'izao fotoana zao tsy vitany hoe andeha hoe tsy de anao fihetsika ivelany ka zay fihetsika ivelany zay amin'ny mafihetsika ivelany de ivelany ihany fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny fananana ny toe-tsaina izay anoetin'ireo nananan'ireo tia tanindrazana tamin'izany fotoana zany entina mba hiarovana any Madagasikara sy anliana ny mpanjanaka frantsay ny nanjanaka tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao ane re olona ka misy fanjanahana amin'ny endriny maro so adinitsika zay ka zay dia apetraka mazava tsara mbola eto ihany Andriamatory Ananala izany zay tsivina ihany fa taranaka Panama izy sy MDRM nisy zavatra tianao marina amin'le resaka tany teo raha hoe raha isika ny zavatra nisy resaka marina zany riny raha isikely zay resaka tany zay
hatrany ampindohanina ny fanjakana zay fantatra moa zany ny taratasy mipetraka de anisany sarotiny mihitsy zany zay mpanjaka rehetra teo amin'ity tany ity tsy omena vahiny ny tany na rainy dia aza anagaga fa noho ny adaladalana antragna noho le hoe zarazarao anjakana ngamba mbola mipetraka indray le verina ihany indra veriko foana izy satria okiletika tsara ao anatin'ny lohantsika zany fa le zarazarao anjakana zany a teny efa mandady misoko ho atsika kehitriny io ka raha tsy taitritsika mijery efa ahona tokoa moa zany de manjary memena tany misy titre de efa tonga de tsindrina fotsiny tonga de anay io nefa titre orne de anay ty mialanareo misy asany ty tany ty nisy famarina moa tsy fantatro fa zalam-panamana mahita an'izany hoe galeningy talohany nafatesany adaly à titre posthume mandeha zany vao nomena le gradena maréchal fa tsy tenen'ny frantsay zany satria nanina be loatra ny fampijaliana natao sitrasitrana atao teto fony teny kely ty anisany tena navony na batio moral moa zay no itenenako azy namindrana ny fahasan'ny mpanjaka tena mpamankanaky na natrove tena fanososena fanaovana zinona mihitsy reny de nahita niny gasy tonga de hoe tena votsika manetsika ara-batabatainy zala viravirainy zala galenio zarazarao anjakana io de iza nanao an'izany raha sanjy ane nitarika an'izany de zao ndray tsika de teniteny hoe aiza ndray raha sanjy de atao hoe njehana tatary zany tatary zany ana tatary zany hoe raha sandry nitarika ny famindranany tolambaliny mpanjaka tany anaty rova no inona zarazarao anjakana raha tsy natao an'izay tsinona le izy tsy ho resy mihitsy zany tsika mana fa lefina sy famakiny ny fitaovantsika teto sahirana any amin'ny frantsay sahirana any galie tena sahirana ampitaina zany zany fanilo zany hoe ho atsika niadiny razantsika miaro ny tany tsy lasa amin'ny vazaha le tany any tany aveo ny tany io misy dikany io ary masiny io fa tsy tianao tia maharitra hoe de mahazo asio asiny le izy de atsipy ampitondra moa zany sy ireo malagasy ataoko hoe taratasy ory zareo asio fiheverana fa ity tany ty masiny ty manana ny asiny ty zay malagasy ho malagasy nareo hoy nareo zay tsy manosika akory fa apetrao amin'ny lalana tokony andehanana ny tongotrareo mba tsy fanohatra amin'ny teoposy teopana malagasy tena malagasy orinako hoe tsika lasa tompony mangatakata de tena lasa ary amin'ny sisiny arivany misy sarisary zay nataony namako tamin'ny folo taona lasa angambana tena olana amin'ity tena olana nge izy atsoatsy de misy parka zoolozika anankany angeza be de ao adolo malagasy natao sarisary zany fa efa hafa dolo mipetraka eto fa tsika zany ao anatin'le parka nompiana sanatry zany mba sary zany anairana atsika hoe tena ho zany no fandehan'ity raha ohatra mitoy efa alaintsy kelikely ny tany fa raha nantrano ro hofanao amin'ny zala tandrazanao hofanao amin'ny zala tsy zay le fitiavan-tandrazana ka fotoana zany zao tsy maintsy resahana hoe Madagasikara ty manana ny asany ty loko ty zapetapetakorony zao tsika reo manana maizatsika sika fa tsy zao olona rehetrarehetra manao be fiavy ireo de tonga de mariparitra fotsiny eta okakosy betsaka mamariparitra tena tsy mety tsy mety mba asio asany farafaratsany eo tanandrano zao misy fasandrazan'olona anatin'le toerana tonga de anay io fasandrazan'olona ve de atao anay io zany tsy mety zany fa atsipy zany isaintsainana tsy fanenjehana fa atao amin'ny ara-dalàna amin'ny lavany sy sakany ny fomba hitondrana ty Madagasikara ty satria betsaka ny razantsika no latsaka ny rano zany noho ny hoe tena sary-piaro zay mihitsy le teny hoe tena sary-piaro amin'ny Madagasikara kanto ihany ny raharaha taorinan'ny fito amby efapolo nandalo valo amby efapolo sy mijatsy arivo nandeha ny fitsarana isan-karazany dia aveo nizotra taty amin'ny taona 10 enina amby 10 fito amby 10 sy mijatsy arivo tonga de efa omenanao indray ary ny fanohizana azy efa tsy maintsy raha sitrapony frantsay zany de tsy omena fa levatena mihitsy tsika raha sitrapony de tsy nataony io
fanteren'ny vavana avoakany tamin'ny 44 tamin'ny efatra amby efapolo de Gaulle sy ny rivotra antsoka koa maneran-tany satria efa nitsangana koa ny Nations Unies efa nitsangana nandeha samy manosika zay mihitsy sy ny eo meo fahaleovatena nireo zanatanapan'ireo fa tsy mety de voatery izy namotsitra fa tsy navotsitra tanteraka raha mbola akanjo ny akanjotsika mbola nitazominy any amin'ny alalan'le loakadra parsa zao tsy nale iny moa mbola isakafa mihitsy iny fa raha mbola akantsika fatorana tamin'ny alalan'le loakadra ina moa le loakadra amin'ny akabe zany ny loakadra de mamela atsika tongotrilany mivoaka ny vely fa tongotrilany izy no mibaiko azy na minisitra tamin'ny fotoana tamin'ny nandritra ny tamin'ny 1950 sy ny talohan'ny 1990 efa nisy saritsarina fitonam-patsakana atao be de be nisy maromaro minisitra frantsay mihitsy tanaty gouvernement taretin'ny président Tsiranany moa zany André Soukadon gouverneur général teto de izy tonga de izy zany niketrika an'le izy mba ampidirana lefalevatena tsy moramora ho an'le malagasy de izy dolo mibaiko azy avany de napidirana de eo koa raha mbola mamperitreritra hoe fa naninona no ty zany le ho tenenike oka tsy fanendrika sika tranaky mibadesima dolo reo tafiditra tamin'ny fitondrana tsiranan'ireo fa le MDRM sy ny hafa na ilikereanany ry de vonanangana ny KFM sy ny karaza moa zany tamin'ny valo amby 20 fa tsy hoe koa tonga ndray nareo de anenjika de lisany zany padesima tsy namelanay aleo tena anka tsy zany lisika tsy atao an'izany satria tsika miaina ny tantara de nomena saritsarana fahaleovatena tamin'ny 2015 moa zany no voafidy président Tsiranana hoe izy no hitarika an'le izy zay nafetsen'ny frantsay ko mbola zarazara anjakana ihany fantany mihitsy io moa zany zavatra nisy no nanery azy satria ny tiavoatany no tena nisy ny akamaroan'ny sekoly rehetrarehetra de ireo no tena manana zanaka tena nianatra be deaibe de fantatry ny frantsay fa ny ampivoatany raha ohatra hoe raha omena azy reny fitondrana de ho taraiky tanteraka efa ohatra ny efa vitakajy daholo vitakajy tena kajiny mihitsy mba isin'le de Gaulle ry ambony ery izy mibaiko fotsiny ry lavitra ry zay le mbola hoe zarazarao anjakana ahoana ny fomba ahafahana mametraka olona zay ho baiko ny Paris lavitra ry fotsiny manaraka zay ataony Madagasikara ihany io le daholo zanatany frantsay rehetra mitovy mihitsy fahavazana de izy mitazana fotsiny ery de ny safidy nitady olona zany ny frantsay efa nisy resaka ihany izy ty moa hoe izy am'reto foko malagasy reto no tsy manana mpanjaka de tsy mety zany tonga de hita hoe tsy mety tsy manana alohatsika avao no maka olona satria fanta mihitsy fa raha vao tsy zay de mirahina indray reo vondray tsika mety verina indray ny tena davina fahaleovatena tena madio na fifidianana tamin'ny référendum tamin'ny valo amby 20 ina ny hoe araka amin'ny la Frantsa satria alatra be le izy ny nalaina an'iny efa tokony ohatran'ny Guinée koa tsika ohatran'ny Sékou Touré Guinée zao tena ohatran'ny tsy afaka mihitsy satria zay tsy avely mandeha ianao giazany tena kendarosoka mihitsy Guinée ka zay le izy hoe mba ahafahany mipetraka de kolokolo mihitsy ny olona ny zanaka malagasy rehetra niandratra tany Frantsa tamin'ny taona 50 nakaty sy ny taloha keliny zanaky ny olona miaraka amin'ny frantsay ny akamarony de reo ny akamarony fa tsy hoe izy rehetra ka tsy izy rehetra ny akamarony misy hafa tao de ny akamarony de rehefa tonga amin'ny repoblika voaloso faharoa de nahazo toerana daholo reo minisitra sy ny etsetra de averiko indray so indray hoe tonga indray ny rapitsy de ianona sy anona ke de fanenjika indray tsy zany satria nilazana an'izao tantara sy ny zavatra misy zao zany mba ialana an'izany satria tsika ne samy eto tikake nosy satria misy sistany de andosy amin'ny sistany vadika renana re de angataka fialokalofana re tsika tsy afaka mangaiza fa ito ihany ito hoe ndeha fanenjika tsy zany fa tantara tsy maintsy resahana zay sisiny resaka de tsy maintsy resahana androany mba isin'ny fivelaran-tsaina de milamina zany tokony manomboka rapitso tokony io fa ny fomba fijery 29 mars tsy fankalazany zany tompoko tena fahatsiarovany zany fahatsiarovany zany satria raha latsaka reo any fahafatesany reo any tsy olona ny adolo reo maty reo
nasorany Senegal de tifiriny tolo izay hitany fa ko mora mangina nge olona ka volana me vao nitrange vita me 700 aripaka tonga de narepa natao afara ny olona ray vago mbola génocide zany mbola sotorina la France mbola mangataka tsika finale la France anisy tany Algérie anao de manisy ny samanao eto Tany Algérie koa Frantsay tena nanao ataony zany ny Algériana napriatiny zany fony izy Macron nanao an'izay fa tsika mbola tsisy savy tsika anao an'izany satria raha tsy manao an'izay la France manomitra ny agegeny teto mbola sarotra i Allemagne koa rehefa mifona tamin'ny jiosy fa mifona izy de ny olona malala fomba de manao an'izany fa tsika savy ohatra mampieritreritra ihany zany ohatra tonga de andeha milo fa tokony afarapara vao tena hoe arosoko kely ihany izy hoe eketsika ve ny fanana mpitondra atsika zopirenena anankiroa raha malagasy ahako raha manana izay ianao kirosaka filopirenena ary olo mafarantsay resabe io am'izao zay mihitsy satria raha hoe andeha ny fionambe pirenena sy ny ohatran' zany tena tokony resahany zany hoe tena malagasy reny fa tsy saritsarina malagasy overy mantsy le sotavina tamin'le tany sy ny tanindrazana ry rehefa aveo raha malagasy mahay miteny malagasy tena mahay miteny malagasy fa tsy adika teny zany zavatra nitranga teto amintsika ka mamenatra le izy fa tsy maintsy resahana koa zany androany satria fitavatandrazany ty resahany ty malagasy tsika Madagasikara zany aoka tsika zany mba hosarotiny am'izay fa ho lasan'ny olona ohatrany za aloha tsy mety tsika rehetra tsy angamba tsy hoe angamba fa miompopeo am'izany hoe tsy tongatonga ho azy akory ny hoe nanoliana ny ampanjanatany zay fa momba an'izay ihany koa dia voatery koa anie ny général de Gaulle voatery noho ny raharaha teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria moa araka ny nazavain'ny namatsika de ny hoe raha ny fanirin'ny frantsay de tsy hamotsitra mihitsy nireo zanatanina zany nisy ary ly zany any nanodididina teo am'taona 10 teo daholo fa ny sasany moa mbola tateo aorindrina i Algérie i Algérie mbola tao arindrina kely fa itsika moa zany sy ny tany hafa firenena hafa tao Afrika de nanodididina ny 10 teo satria nanino efa nitsangana ny Société des Nations tao aorian'ny deuxième guerre mondiale efa nandeha ny rivotry ny resaka zon'olombelona droit de l'homme de fa tsy afaka atsony zany lay frantsay dia karazany hoe voatery ankolaka izy no izay toezavatra fa mbola namolavolany ray izy re olona ka leny vaovao mbola namolavolany ray izy mba hahafahany mamikitra any am'ireny firenena afrikana zay nozanahany reny dia hitatsika zao am'izao fotoana zao ane raha mijery sika raha hoe am'resaka baolina ohatra somary voaka kely an'izay ekipa-pirenena frantsay zao amin'ny baolina kitra mainty hoditra ny akamarony eny amboninkanja fa mpanazatra frantsay ohatra zany tsy hoe zavatra foronina fa zavatra misy zany ny zay ka mila tena misaina tsara mihitsika menakavy manoloana n'le atoedra raha satria le fiainantsika zany mitoy hatrany zany fa zao ihany ko Andriamatoa Ria Nanala ahoana ny atao hoe iampitany lay fitiavan-tanindrazana aty amin'ny taranaka aty aoriana io man tsy tenitenenina fotsiny fa eo ianao anazava azy mila ndraikitra io ndray aman-dreny fa tsy hoe asa tsy haiko variana fotsiny amin'ny adi-piainana de any de le ankizy tsy mahafantatra zay ambonin'ny tany fa de miaina fotsiny am'izao le fitiavan-tanindrazana zany hita aloha am'izao fotoana de ohatran'ny somary varimbarina ny ankizy varimbarina amin'ny tanora variana amin'ny Facebook variana amin'ny resaka zavatra bebe avy any velany ahoana ny fahitanao an'izay marina mihitsy zany rina lizy zany ataoko hoe tsy fidy nefa tsy de zay loatra ohatran'ny fialana olana zany fa le fototra fanabeazana mihitsy zany no ilaina fijerena hatrany fiteny moa le hoe hatramin'ny fotony za tsy de dian'izay hoe jerena hatrany amin'ny fakany mihitsy tany fakany mihitsy no jerena hoe aiza ny tena fototra ty malagasy ty zao miroborobe ty fampianarana amin'ny teny frantsay de ady mifiry ao anatin'ny herinandro misy fianarana teny malagasy misy ara tsisy mihitsy
de avoaka ny zanaka malagasy de miteny frantsay zao nefa teny anglisy zao malaza de le teny gasy tsy fantany eny de anao ray aman-dreny miteny resaka ampianao rehefa tonga an-trano de miteny frantsay koa miteny anglisy koa tonga any an-trano de tsy fantany soa mihitsy le Georges Andriamanitra tena tononkalo mihitsy zay mihitsy misy tonkalo mahafinaritra mihitsy any fa mandraitra antsika ray aman-dreny zany tsara ny miteny vahiny ary ilaina fa fezy koa le anao na tsara zany de ndraiky moa mpianatra Ambojatovo Atsimo missionnaire zany de anglisy Atsimo teo de Voapresse izy Paul Minol teo de Voapresse izy taloha fenroapolo am'zato taona zao Paul Minol tao izy nianatra missionnaire anglisy mpampianatra azy fa matière scientifique rehetra teny gasy de ahoana ho azy zany tam'zany de ahoana ho zany tena teny gasy le tiany anay ozy izy tsy haiko izy anaovany azy tany fa tena miteny gasy ozy izy de angamba zay koa azo ny fofona ny Repoblika faharoa de natony koa fa tsy mitofika le aina sy le fanahy malagasy zany tsy nepita fa hoe maimaika takamo hoe inona koa zany takamo zay moa anisan'ny tratrany zany tena misasaka ny tom-pianarana mivadika teny gasy tampoka de ahoana izy zany fa le lalatsaina tsy nipita le izy zay zany mila petraka be de be manampaizina nareo mpampianatra anao ministerany fanebazam-pirenena tena le olona mahay an'le izy re apetraka eo am'le toerany apetrao ny olona mahay fa politika anareo asory any aloha vonjenany le fampianarana fa politika ana izy ty fampianarana zany tsy afa-misaraka tsy afaka io zany ny fototra mamolavola tsika zao fampianarana aloha zay indrindra fa tsy aingitringitra taony vazato io ny anarana izy eny manana ny azy fa tsika aiza ohatrany very de anaiky an'izany ve tsika ohatrany sara be ny eritreritran' zany fa mila fantenihana fitiavan-tanindrazana zany resahako zany tena fototra zany resahana zany tantara fototra de mipita amin'ny fanabeazana ampitomboy ny isan'ny ora ho an'ny tantara sy ho an'ny teny malagasy anatin'zay sekoly rehetra tsy maintsy atatsaka zay tena roatsangany fa tsy maintsy misy reo rehefa tsy anao zay izy takatony roay fa tsy mety zany maraparantsika Andriamato Riananala zay tsaivona moa zany fa misehatra izy amin'ity miara-manonja manokanyity raha ntsika manonja eto amin'ny MBS Radio Mada zany hoe fitiava-tanindrazana izany amin'ny 5 taona ny tsingerena ny 7 mars 1770 resaka fanjanahana amin'ny endro vaovao efa nasitsika resaka teo ihany maro ny endrika izy io ankehitriny ary le taranaka teoriana betsaka ny tsy mahatsapan'le izy dia azo hoe inona ny azo ambara manoloana an'izay zany satria tsy maintsy atao ny fiarovana mba tsy tsika efa ny akady aloha tena efa ny akaditsika mitsakatsakana ny akaditsika zao toekaretsika efa ny akady de sanatria hoe ny maizy atsika io lasa ny akady ko marina anao fahitanao azy ny fanjanana amin'ny endriny isan-karazany vaovao nanomboka za manokana tiana zany hevitro za manokana efa tenenika any teo tamin'ny taona 5 ako no tafiditra kilasy fahenina de nianatra aloha tany tapany voalohany mbola miteny frantsay tamikeo vadika teny gasy no tsy tonga saina efa maninona moa izy zany manotry ty tena vadika le takamo hoe acide chlorhydrique iny mba fatapatra hoe acide chlorhydrique zany acide chlorhydrique acide chlorhydrique zany ty fa misy zavatra takamo ohatra inony zany manimba saina farafaratsiny hoe tsy mandahako am'le takamo misy fiteny tsotra amin'ny temparitra fa zavatra mpamora raisina le izy le aina ao anatin'le fiarahamonina malagasy be de be ny teny temparitra azo ampidirina ao anatin'le sehatra fampianarana mba isinyle fifangaroana androsona aingana zany zay fa tsy zay tiana apetipetiny ny akanjo mpitondra no atao tena izay ahako satria ny Repoblika faharoa zany nanamarika koa zany zay hoe anisan'ny fahadisoana alatsiny amin'ny taranany ahako anisan'ny fahadisoan'ny fitondranan'ny Repoblika faharoa napitra politika tao amin'ny tafika sy ny fitantanana-raha-mpanjakana vao nanomboka ireo izy zao tena galeny mihitsy io galeny tena hoe sady mpitondra no tafika kamirany le tsika fa tsy général ohatrany galeny malatsiny amin'ny taranany ahako tantara zany
anabaviko nareo misy mitovy fotoana amiko nareo zany hoe tsy mety zany ny mampiditra fa tsy mety politika zany any amin'ny tontolon'ny fitondrana fanjakana ndrindrindrindra ny tafika io zao mbola mitoy hatram'izao e manipiresaka ho anareo rahalahy amin'ny tafika sy ny polisy ahako ao kare le fianarana ho an'ny tanindrazana ny tsy nataotao foany fa mbola mandaitra ao aminareo politika ny galy any zarazarao anjakana tsy mety zany fa mitindra aminareo zany hoe elao le akanjo ratsy napetraka galy any fikanjona tsara akanjo malagasy tsara amin'ny mamyara-mila sy mampitandro filaminareo iakanjona petraha ho isan'ny tandroka ho aro vozona fa tsy sanatry tandroka manapaka vozona zafady amin'ny fomba fitenenana satria zay le zavatra mitranga hita zao tsy maintsy nyteneny zany raha laisana satria malahelo ny tena mahita mifampitehana amin'ny ao anatinareo mpitandro filaminana tany ambavoatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana tena manjaka fa betsaka koa ny mpitandro filaminana tena mijoro misy aloha mijoro tena marina mijoro tena misy ao tena hoe misy tsara ao tanindrazana misy tena manaiky amy misy tsara ao fa tsy naroetra akorany no teneniko am'le hoe mivangavangy misy tsara ao fa misy koa nefa namarara de atsipiko ny teny hoe iakanjo re mampitandro filaminana malagasy anareo miaro ny tanindrazana sy ny vahoaka tokoa fa tsy sanatria amorotra ny vahoaka indray manahirana be vonaina moa tany belo le tena zalana no karamana amin'ny asany vahoaka ny sainy niakatra tefa mihitsy le olona mantsy afako maly iny maly tena vahina mihitsy hoe andray asanareo nge zalahy zany ko vahoaka saina mivola erovana fananany fa nga moa tsy hoe miaro fanana sy vahoaka nareo mpanjakana ny reny zay indrindra anatetim-bola izy de maninona andreo mbola atao an'izany vahoaka efa mahantany le vahoaka efa potika mihitsy maizy azy any tsisy pasiteky sy voatangony no zany de tsy malailo ve mifotsika am'izany eny atsipiko zany zay a sanatria indray tsy hoe vao mialy eto de hosamboronareo ne ohatra sanatria ne zany tsy zay satria zay le fitenenana marina zay matetika mandratra zay mpitondra rehetra teo tsy mahazaka ny famarinana resahana za mandraindraikitra am'teny satria mahitaka ary ny aina atao anatin'izany politika zany tsy nanao za tsy manana karatra amin'ny antoko aloha zay petako tsy manana zany ahako fa olo-pirenena ahako ary taiza mpitolona tany amin'ny dadabe anay fa sa tsy maintsy miteny satria fotoanan'izao kosa de mampilo fotoana ne nanginany fa tsy maintsy mba avoaka kosa ka eny ary mitoy ihany ny fandaratsika efa tonga amin'ny fotoana famaraparana antsika satria eo amin'ny adony roa eo zany ny fotoanantsika tamin'ity hoe miara-manonja manokana MBS raha teo mada ity iresahana momba ny resaka fitiavatanindrazana zay tsy vita fotsiny am'izao fa mila fikolokoloana zany indrindra ho antsika teoriana mila fanabeazana zany re olona fa tsy hoe tonga ny 29 marsa de zao no zavatra nitraka tamin'izany de zay de vita de tonga ny 30 marsa de adino le izy tsy zay mihitsy fa mila fanabeazana sy fanolokolona ka eto zany de miatefa mihitsy aminareo taranako reo titanindrazana ny tolona ianao moa zany a ny rainao tao anatin'ny Panama MDRM nareo zany zao le manana fierté aloha satria hoe taranaka olona ny tolona taranaka olona titanindrazana inona mba anjara brikinareo ampitainareo ho an'ny taranaka ateoriana satria nareo aloha de tsy afaka mihitsy am'izay satria ao anatin'ny tantara zany a zanaka titanindrazana Panama MDRM ataoko hoe ianao zany ianao solotena ianao zany no ny eto de mba anontaniko an'izay hoe inona mba afatra mba hoe fanamafisana ho an'ny taranaka teoriana mba hoentinareo eto anao zany miteny amin'ny mahataranaka ny Panama sy ny MDRM anao zany teny tsotra eny moromoly le hoe miteny tsotra fa tsatrak'izay le izy rehefa tena tanterahana ny araban'ireo mpiara-mitola tam'raika tany am-piandohana mino aho fa mijery ary zareo zao fikasanay zany misy roa moa zany zay no any mahitsy any izy zanak'le landafisonkom zananylahy mikasany mogaboky zay ro lahy ahoana mbola tsy fa raharabe mamoaka azy tena tolo-pivotana ray tena ilaina fa te eo aminareo taranaka zany a
de akambany loha zay mba tahiry kely tavelany de ezaka tsika asa re afaka 5 taona ve asa re fikasana moa zany fa iny moa zany tsara reny fa ho ana manokana ny fitiavatandrazana zany tsy lovy io fa raha nasa zay fa raha manateny hoe lovy de miandro maso eta zany de tsisy iny fa de mipita azy ty antsy zaika fa mba afahako miteny za sotra raisiko ny tenako afahako miteny zany tantara resahako zany nisesaka ny tenen'ny raiko tamiko de nentiny tamin'ny tafavelon'ny mbola samy vela dolo zareo de fandretresera foany reo de mety mifonahako asa izy tsy niteny amiko hoe andao de naro zay ataonay fa miresaka eo izy de anao mivoy de anao koa miaino zay resahany na de tsy malalinina de zatra isa nanomboka tamin'ny fitapolo zany nanomboka nao nary zareo tafatepo taonany ty fahatserovany ty fisataony reo de miona foana de misamitondra ny zanany inona moa tsy aniry am'zany miona foana de mifampitatara ry zalahy de anao zany de mitatara ny sena rehetra nitranga tany ampigadrana tany tao anatin'ny andreny fitsarana tany davavara de samy mitatara ry zalahy de mikakakaka hoe de inona raha mezaka anao de mitatara izy fanany anao lina zany hoe tiako tenina zany hoe raha tsy resahana amin'ny taranaka zany ny tantara zay le tantarana mahasarobidy le tantarana tamin'ny tafantara-pianarana tena marina fa misy koa mantsy ohatra manovanova tantara ovainy zareo le izy ny akamaroany tantara zany frantsay manoratra azy tena misy mivily ohatra ny avadiny amin'ny vily tsisy le lalana zay indrindra le olana fa malagasy kasa hoe mamogaboky fa tolom-piavotana be le mamogaboky io zany mila fanampiana hoazy zay manambola sy afaka manampy sy ny mpanao printy mbola iry koa de ilana fanampiana zay tena le tantara tena marina nisy fa tsy vilivily sy poroporona no resahana no resahana amin'ny ankizy misy hoe anao film ony hoe iny film ane zany ampanorana izy voatera hitan'le izy be de be ny fonkeo na ino be de be ny olona tsy nandray anjara tamin'io mihitsy fa fandreresera fotsiny tamin'ny zalahy de mitonona ho mpitolo izy rehefa avy eo de gaginao efa ahoana iny ritaty tamin'izany mbola nisy mihitsy iny ty tsy nanao fa misy mpiloatra tantara any iny ty tsy ngiada izy tsy nanintsanina fa niaraka tamin'ilay fotsiny teny izy lasa izy koa mpitolona fa izahoana koa zany nisy zany fa izy zany tsy fanomizy atsiny akory fa le marina zany mila resahana de mila resahana koa ny zanakitsika zay in'le ira le Madagasikara tandrazana iny ane tsara izy iny fa mila fatarina tsirairay nisan'ny nandala tsirairay inona dolo moa dikan'izany de mila voiziny zany na moa fandriko adaladala anisan'ny mpifanena izy iny tamin'ny fividanana ny repenena tamin'ny tanin'ny fahaleovantena fanena tamin'ity Madagasikara tandrazana ity fa tsy lany normal raha tsy lany ty badesima dolo ny tao kone badesima tsotesy tamiko fanena atao mihitsy ny Madagasikara tandrazana iny sy le hoe nosotanindrazako sy le tantara ihany zany fa tsy atao alelingelina atsika akory zany so nareo indray rehefa aveo taranaky ny mpitondra tamin'ny biblika voaloha de hotezy tamiko za tsy manana fahavalo ka fa tantara tsy maintsy resahana zany de ampitao amin'ny ankizy de ahitsio le izy kosa raha hoe misy tsy mety de ahitsio de maneke diso rehefa diso kosa aloha fa tsy hoe manamary tena na tsy mety ary le izy eny ary zay mamaraparana isika iresaka kely amin'ny toejavatra miseho am'izao fotoana zao tsika andriamatory ananala na tiana na tsy tiana miaina isika ankehitriny ny fiainam-pirenena raha zay zany ny fandehan'le tantara resaka fiona be pirenena concertation nationale voiziny io am'izao fotoana zao nao ny fahitana anaty zavatra maro hoe io resaka hoe fifidianana iainantsika am'izao zany hoe misy tsy manjaka ny famarinana tamin'ny fifidianana faraparana zay anatre am'voaka malagasy teo de le hoe concertation andao iresaka momba ny hoe tena mba hijerena ny fandrosoany ty Madagasikara itya ahoana ny fahitanao an'izay eto am-panamarana anazy eto zany de ampirako aloha fa tsy hoe mitendre tamin'ny MBS radio Mada de hoe timio ny hevitra ka ny hevitra foto-kevitra mety amiko daholo ny zavatra andresahana teto moa fidirana koa zany nafinaritra fa izy andao resahana de miresaka ka zao miresaka ny concertation iny tsika
tsy fantatro moana ahoana ny fomba fisehoana za tsy malala zay hoe fiketriketrehana any fa anisan'ny ilaina foto-kevitra apetrako de hoe tokony anisany tsy maintsy resahanao a ny tantarany tranga mipahitantara sy ny zay mandrapaisana am'izay no andingan'izay hoe inona ny tantara ami'tranga zay mbola fisin'ny romoromo hatramin'izao mety hoe tantara efa lasa efa ela be tany fa mpanjaka tany le izy mbola misy ny alahelo lololony na ny any avaratra na ny atsimo-atsinana na ninona momba fitonana tetomerina ohatra fa tsy hoentina koa zany de io indray ny lisany lizy a tsy zay tsony raha mbola manjaka zay a de galiny mbola ao fa ilany zay de ny io zay na fikeonandeo io zay na tena fanekena vonona tokoa ny olona rehetra na zanakiza na vaiza na inona ikeondo malagasy tsika andao iresaka de ahoana marina ary nanaovantsika ity Madagasikara ty ipanjinana ny lerapitso raha nisy an'izao tany aloha zao de ahoana nanaovana azy nisy tamin'ny 91 nisy tamin'ny 2001 nisy tamin'ny 71 nisy 72 nisy de fifidianana tsisy alatra fa fahalalako azy fifidianana rehetra teto a nisy alatra daholy tsy aha fotsiny ty tamin'ny desambra raiky amby fitopolo any lany 7 isan-jato presidentsany fa inona kanizy volana me 20 satria naninona nisy tsy nety tao zay mila lamina daholo zany amin'ny farana ny fandarantsika ary isorana be deabe anao na aritra hatramin'ny farany a mbola misy hira anankiray amin'ntianantsika azy a rehefa avy eo a dia isorana andriamato riananala nanaiko mifahiny teto a teninao farany ny teny farany moa de fisaorana ny nareo teto amin'ny radio Matasimbe sany nanaiky andray misaotra ihany koa ny piano sy mpitazana satria raha sisy anareo koa moa miteny teto fotsiny izahay ny aprisiako sy riko de tena mba fomba fijery vaovao amin'ny taranaka malagasy vaovao ny alan'ny fankalana sy ny likiliky fiarahamonina tsy andairan'ny drokodrokom-bazaha rehetra ty fa hoe ty Madagasikara za malagasy petraka eto ny tongotra zao fa raha mipetraka izay a mandeha fa raha voatsy izay a rajakom-bazaha tsika zay eny ary dia inganetsika tsy hoe rajakom-bazaha zany fa tena malagasy tokoa malagasy hatrany hatrany zay no namarana ny fandarana miara-manonja MBS radio Madata amin'ny tia indray mitoraka ty fandarana manokana ary natserovana ihany koa ny hoe raha latsaka be deabe teto amin'ity fireneny ty no ny fahasarotam-piaro amin'izany hoe Madagasikara izany sary-piaro amin'ity Madagasikara ty isika tompoko isika taranaka teoriana ary tsy andrara kilombe andoha tamin'ny tolona izay nataon'ireo ty tanindrazana tany aloha tany raha mifanehatra tamin'ny vazaha ny moa namafosin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny diany farany teo tany Moramanga ny amin'ny hoe oka isika kehitriny mba anana n'ilay toetsaina ty tanindrazana tahaka ny nananandreo ray aman-drentsika tamin'izany fotoana izany tapitra ny fandarana ary dia ity hira ity no anakatonantsika azy mirary soa antsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra veloma tompoko Yamani